antony namirina sy ny anton'ireo mpanao gazety androany dia misy ny tolotra vaovao izay tetika asa iarahan'ny ministera ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao arakady mirindra amin'ireo mpandraharaha anankitelo eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia ny RTL Madagascar, ny Orange Madagascar ary ny Telma. Io tolotra io dia tolotra eo amin'ny lafiny SMS izay ariary ny vidiny ary raisan'ny tambazotra rehetra zany ny fandefasana azy sy ny fampiasana azy. Na iza tambazotra ampiasainao dia azo andefasana an'io tolotra ariary io. Sambany teo amin'ny tantaran'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara no misy hoe fiaraha-miasa mivantana eo amin'ny ministera tompony andraikitra sy ireo tambazotra anankitelo miaraka, ka ny ministera dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana feno ireo tambazotra rehetra tamin'ny nanekendry zareo hiditra ao anatin'ity tetikasa ity. Ny kody izay ampidirina raha toa ka mpampiasa RTL ianao dia tsotra be, étoile 100, étoile 2, étoile 4 dièse. Raha toa ka tsy ampanao fa lava loatra ilay kody dia azonao tsindriana ny étoile 100, étoile dièse dia manaraka ny toromarika ao anatin'ilay menu misokatra eo ianao. Donc, côté Telma, nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de Yellowmine, le code d'accès pour accéder à cette offre, et le dièse 322 étoile 66 dièse, et cette offre est déjà disponible pour tous les clients Telma. C'est important pour nous de continuer à faire progresser le marché des SMS de 30 jours et 100 SMS à 1000 arrières. Donc naturellement, ce forfait s'appelle BSMS 30. Le code d'accès 224, étoile 30, étoile 0, et il est accessible depuis hier pour les clients d'Orange Madagascar.